Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alakamisy dia amin'ny 10 May 2022 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny zoma 10 May 2022 amin'ny 9 ora maraina. Ikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina any amorontsiraka atsinanan'ny nosy noho ny alin-drano avy atsimo atsinanana. Aherin'ny ranomasina amin'ny ankapobeny tombanana horofaingo 10 hatramin'ny 3 metatra ny hafon'ny onja eo anelanelan'ny Tolagnaro sy Mananaravaratra anio alarobia 10 May 2022 hatramin'ny rapitso alakamisy 10 May 2022 alina. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mena ireo toerana rehetra voakasika. Entanina zany rehetra mba hanaraka ny toromarika meno manifafana isan'ny tokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjon'ny bombaomba hatrany amin'ny tanjon'Angotsy anorina tandrifondrahona ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 10 km isan'ora hahatratra 10 km isan'ora indraindray manakaiky ny tanjona bombaomby. Anonjabe na herin-dranomasina avon'ny onja rofaingo 10 hatramin'ny 3 metatra noho ny alin-drano avy atsimo atsinanana. Tombanana hena 2 metatra kosa any atsimo sambava any amin'ny faran'ny fepitaona. Tanjon'Angotsy hatrany Mahanoro anorina tandrifondrahona vitsy avy atsimo ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 20 km isan'ora hahatratra 20 km isan'ora indraindray manakaiky morontsiraka Toamasina. Anonjabe na herin-dranomasina avon'ny onja 2 hatramin'ny rofaingo 10 metatra isy alin-drano avy atsimo atsinanana. Mahanoratra ny Tolagnaro anorina tandrifondrahona vitsy manakaiky ny Mahanoro avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora hahatratra 30 km isan'ora indraindray. Anonjabe na herin-dranomasina avon'ny onja 2 metatra hahatratra rofaingo 10 hatramin'ny 3 metatra any avaratry Mananjary ny atoandro noho ny alin-drano avy atsimo. Tolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena maina amin'ny ankapobeny avy atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 20 km isan'ora. Aherin-dranomasina avon'ny onja rofaingo 10 hatramin'ny 3 metatra noho ny alin-drano avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjon'ny Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankapo maina amin'ny ankapobeny avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 20 km isan'ora hahatratra 20 km isan'ora indraindray any amin'ny tapany atsimo. Anonjabe na herin-dranomasina avon'ny onja anodidina 2 hatramin'ny rofaingo 10 metatra hahatratra 3 metatra any amin'ny tapany atsimo noho ny alin-drano avy atsimo. Tanjona Ankapo hatrany amin'ny tanjona Filanandro anorina tandrifondrahona vitsy ny morontsiraka Melaka amin'ny farany fepitaona avy atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora hahatratra 30 hatramin'ny 20 km isan'ora any atsimo Morondava. Avy atsimo kosa ny rivotra amin'ny morontsiraka rehetra manomboka ny Tolakandro ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja rofaingo 10 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Filanandro hatrany Analalava maina amin'ny ankapobeny avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 20 km isan'ora ny maraina hahatratra 20 km isan'ora manakaiky Analalava. Avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora adin'ny mpanonja ny Anonjabe ny ranomasina avon'ny onja ohatra faingo 10 hatramin'ny 2 metatra hahatratra faingo 10 metatra indraindray. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bombaomby ho maina amin'ny ankapobeny iovaova mitsoka ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora avy atsimo atsinanana kosa izany manakaiky ny tanjona Bombaomby ka ho 30 km isan'ora adin'ny mpanonja ny ranomasina avon'ny onja ohatra faingo 10 hatramin'ny 2 metatra.